gas titan taragas. Apinga tantarindray miseho nosoratany R Safira ovelon'ny Louise Ravelso, Saoly Sofaniry, Fifi Christophe Rabearmanana ary Faly. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika Mamy Arvony, mpanatontosa Saoly Rakotonanahary. Eo amin'ny sapanany ho avy misy ady lalina volona itelina ndry rehefa tsy mailo ndry fa izao reto misy fiarovana omeko andry ary aza sarahana andry mihitsy. Ty ray ity somary natao miendrika ranomanitra, ataovy anaty kitapo foana fa inona bahibe andry any ampianarana, iny koa no ambaboandry ny manodidina. Raha sendra misy mitapitapy mitady alala ny asantsika sy ny finoantsika dia izao ty ray ity ampiarao amin'ny entandria ao an-trano ao mba ho fiarovana. So mantsika isy olona kristianina heringiriny iray trano andry any tena tsy mety fady atsika ny fampikasokasoka amin'ireny ka mila mailo sy miaro teny sika. Azo ory bebe vika dia ahoana raha misy mahatsikaritra ty hoe apetraka ao an-trano? Ndre koretsy tsisy alala zany hoe fiarovana na isy ahita aza fa aza manahy afoana nenony azy ny lehibentsika ny enjany izay manondra tsondrana amin'ny teniteny na mitsikeratsika dia hijalijaly sy didididy avokoa. Zay angaka tsy faka iza retsy ny tsy efa ny aika zao tontolo zao dia homany fahefany avokoa. Ary aloha atomboka amin'izay ny fitsofandrano andry so varindresaka eto fotsiny sika ariva ety ihany ny andro. Mandoly dia ahondreo atao anatin'ny tilivitiny loha mipatoa tsara fa sady anamafy mivady efa natao indrindry no anao fanekena vaovao koa vonina tsara andrasy vetivety asa aloha zay vonina ary bebe viky fatomboy amin'izay any anareo Romasina ity razana masy rentsa razana masina rentsa miakohaka eto anatrehanareo ry lehibe indrindra ry satana sy ny miaramila ny rehetra ny devoly sy ry Belzebuba ny fanahy miambina ny olona tsy hanao ny marina ny fanahy manelingelina ny lalan'ny kristianina mba tsy ahatongavany amin'ny tanjona tokony hotratrarina ry fanahy ratsy rehetra izay mihaino zao tontolo izao anareo ny hery anareo ny fahefana masinareo ary lehibe tokoa. Ty razana masina rentsa razana masina rentsa mpanopivavonareo izay nitahiana roka sady afaka tamin'ny fanadiana mpanjakana bakalorea no tafiditra eny amin'ny ambaratonga ambony io fanao ingénieur ary iray trano amin'ny ankizy hafa any amin'ny campus. Izany indrindra no angatahana tsodrano aminareo Romasina ry lehibe sy avy indrindra aminay ny mba hitahianareo ny fiainany sy ampanefoefo azy ny mba hanomezanareo azy izay tadiaviny na mbola vola na rena na trano na fahaizana na lehilahy ninona ary hotako alin'izany dia atolony anareo ny fanahiny ary anahana anareo fahefana feno. Razana masy rentsanahy rentsa manaiky vendry fa hanolotra ny fanahandry ho an'ny satana ary ho setrin'izany dia ho azo ndry avokoa izay rehetra iriny fondry. Eny manaiky akatony lalàna amin'ny fiatsika vendry ka hanohitra izay voalaza amin'ny baiboly kristianina ary hanentsika hatramin'ny farany izay olona milaza azo mpanaradian'i Kristy. Eny manaiky tsy hivadika amin'ny fanekena nataondry ary ianao izay tratrandry mba hanamaro izy ireo fanahy voagetsa any amin'ny afobe ary ny fanahyndry dia anatevon'izany izy izany koa. Eny manaiky ekeo ary fa zava-poana amin'ny paradisa-panantenan'ny kristianina ekeo koa fa ny eto tany ny tena fiainana ary anararotra izany fiainana izany ry amin'ny fitariana ny hafa indro sy hanompo an'ny satana fa tsy amin'ny zavatra hafa ary indrindra tsy amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy noviana. Eny manaiky farany ary ekeo fa meza rehetra izay tarin'ilay lehibe atsika indry ninona izany ninona
na amin'ny fotoana toy ny ahoana na toy ny ahoana ary na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Eny manaika zay anie dia vita e, sarotra akory. Ary eto soraty ato anatin'ity boky mainty ity ny anarandry aloha. Zay dia sasao amin'ity rano ity ny tanana. Zay ve ry bebe Fika? Eny rehetra zay. Mirary soandry dia aza donona ny manamasina ilay avy indrindra amintsika rehetra rehefa mipaika ny amin'ny sivioralina. Eo manko vao tena mafy ny asan'ny Satana ka mila makahery azy sika amin'ny fanatanterahana izany. Fa nahoana marina ho ary bebe Fika no hoe io vao tena mafy ny asany a. Satria mandritra ny alina rehetra ny tena anararotana kanafanan'ny olombelona. Io ny tena isariany azy amin'ny fijangajangana sy ny fimamoana sy ny fangalarana sy ny mpamosavita sy ny sisa. Rehefa zavatra mampalahelo an'Andriamanitra e. Marina fa miasa 420 ora amin'ny 420 ora Satana saingy manomboka eo a. Tena maro ireo azo ozongozonina anaraka ny diny. Ohatra amin'izany fotsiny izao a, ireo kristianina marobe tratralina vao atory noho ny fahatarany sakafo ohatra na noho ny adidy maro samihafa. Matetika izy ireny a efa tena reraka kanefa mbola be mokondoha ivavaka ihany alohan'ny atory. Dia eo Satana no miditra tsetra manelingelina azy, mibitsibitsika aminy hoe efa reraka be dia mbola ivavaka ihany, tsy aloha tonga dia matory. Sady Andriamanitra nga aninona izany fa fantany hoe reraka ianao. Amin'izay fotoana izay koa dia mila manafika aingana ny fanahin'ny akamoana mba handrebirebel'ilay kristianina. Ohatra fotsiny izany a, fa be dia be tsy voatanisa amin'ny fanafiana ataon'ny Satana ary tsy mora. Indrindra amin'ireny olona votom-ponoana be ireny. Ireo maivandoha matimaty amin'ny zavatra ny tany moa tsy lazaina intsony fa ireny efa ekipantsika ho azy. Tsy mila asa be fa matim-bola sy matin'ny filan'ny nofoka mora foana ny azahoana azy. Enzana indray izany a. Ary rehefa voarapirapy ilay monsieur kristianina dia ho restory mora foana ka tsy mivavaka akory. Mazava ho azy. Asesika eo an-dohany daholo ny karazana olana rehetra mety hampiady saina azy. Farany kivy dia rendrika eo fa tsy mahatsiaro izay Andriamanina ihany. Izany aloha eo ihany ry bebe Fika fa efa tokony handeha. Izany ve rehetra? Misaotra indrindra dia manaraka mandalo rehefa tsy mianatra na rehefa misy olona manelingelina. Eny rehetra. Masina dia mahereza amin'ny fanompoana an'ilay avo indrindra amintsika. Eny ry bebe a, izay fa mandra-pioana. Milamina izany amin'izay lalana amin'ny fiantsika ampiray-trano ato izay e. Tsy mikarokaroka ny entan'ny hafa raha tsy mahazo lalana ary samy tompon'antoka amin'izay olona ampidiriny ato ny tsirairay. Ho manokana moa izany ny olontsika ihany ngamba no matetika ho avy atao amintsika fa tsy dia hoe misy olon-kafa mifampitakosokosona be amiko ankoatra azy. Ny amin'ny fikarakarana sakafo indray dia izay hoe mifandimby ny fomaraina izay ary mifandimby koa mahandro ny sakafo hariva. Ny sakafo atoandro tonga dia masahana alohan'ny andehanatra maraina mba tsy ho tara fidirana isika rehefa miverika hariva. Mety aminareo izay ry Rintsy Silo a. Sao dia hoe efa mandeha ny fianarana vao misy mitsipaka ny sasany. Amiko aloha mety tsara e. Ilo no asa. Mety ake izany Rintsy. Fa ny mba hangatahako aminareo roa vavy fotsiny raha mety dia hoe mba tena mifampitondra taky ny mpiravavy sika ary mba mifampitarika amin'ny tsara e. Betsaka mantsy mifakapana ety amin'ny université ety, indrindra ho antsika monina amin'ny campus taky izao. Marina mihitsy izany a. Eny ikia, tiako raha mba mifananatra koa tsika ato ary tsy mifampiatsara velatsia fa raha misy tsy mety ataony indray a dia manitsy ny hafa. Izay mihitsy. Sady izany anie no tokony ataontsika e. Mifanoro sy mifanitsy ary mifanampy. Dia izao koa ry izy roa. Raha mba sitraka reo dia mba asiana fera mivavaka rehefa maraina alohan'ny hianatra sy rehefa alina alohan'ny atory iny. Hivavaka ho. Fa dia nay izany ry kiala. Ary ty izany karazan'ilay miseho kristianina be ireny a. Sanatriana izany. Izay vao tena hoe ny colocataire indray ny fahavalo voalohany ety amin'ny campus. Ho manokana aloha Kirilo, dia tsy misy maharatsy an'izay.
Sady sitrako tokoa saingy efa ela ny tongotra tsy nanitsaka izay fiaingona ka nany miteny Andriamanitra zao mety hanahirakirana ihany. Tsy mahay mivavaka tsony e. Tsy angamba ny tena marina. Zany ve aky? Raha izany indray dia vonina ny hitarika antsika ary hitory ny tenin'Andriamanitra amintsika arak'ilay afatry ny fanahy masina ato amiko. Ary kialahiry izany tena kristianina be Ie. Dia indri izany nitarika fotoana sy hitory teny isanandro eo. Zaho koa mantsy tsy mahaiko sady tsy tia. Tsy manina fa taretiko foana ary akia. Mizaka an'io kristianina marina akia Rinta. Ao fa rehefa zatra nareo dia lasa tia mivavaka foana. Sady afa ihany angeka izany hoe tokantrano na ankonana miankina amin'ny Jesosy Kristy izany e. Izay aloha e. Afa ihany mihitsy saingy tsy nanam-potoana hivavahana intsony izay tany an-trano efa samy nanana izay manahirana azy. So ihany fa misy andry izany dia mba miverina mivavaka indray azy izany rehefa tia. Iary vavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Midira sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay raha nataona nahatratra izao maraina izao indray ary tahinao sy vimbinanao hatrany. Manoloana amin'ny fahasoavana izay atolotra ao anay nefa Andriamanitra dia tsy mba nanatanteraka akory ny sitraponao zahay ary matetika aza ny manao izay mampalahelo anao. Izany indrindra Tompo ny fonanay aminao sy angatahanay famelan-keloka avy aminao. Diovy zahay rahay mba ho afa-pahotana ary mba tario amin'ny fahamarinanao mandrakariva mba ho voninahitra irery izay rehetra ataonay. Dia ianao Tompo no hanamafy ny fifankatiavana eo aminay mpiray-trano. Maro ny tiana angatahana Tompo fa fohy ny fisainana sy ny eritreritray ary ianao efa mahalala sahady izay hevitra heverana anay ka tanterao aminay Tompo izay sitrakao atao aminay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izao vavaka izao. Amen. Amen. Lavaka izany raha vavaka marina. Saotra andry ihany aloha e. Manana colocataire mihitsy manana andry. Sady endry kely mivavaka be. Ary andao amin'izay ianatra fiana mbola andrasany. Sady tsika taona voalohany to mila tonga aloha ihany tsy mbola mahay tsara izay atsimo sy avaratra ty mantsy tsika. Sa ahoana Ranjavidy? Marina tokoa ity izany efa afaka mandeha tsika sa mbola tsy vita ry? Efa vita ka. Ndao ary. Oe, ka aloha reto fa misy zavatra diniko vetivety fotsiny. Zay, azafady mampiandry reto Finina ny adino e? Tao ny ranomanitra kino adino Tsy tsaroko mihitsy hoe tsy nanisy an'iny nefa tsy mahazo aina vao tsy mahareny fofony. Ao eky mba jereko tsara izy izany. Hafa kely ny endriny. Mba mpividy ranomanitra sy mpanara-damody ihany fa mbola tsy karotro ty iray ty Sady hafa mihitsy izany fofony izany. Manintona be. Taizy indray vidy an'ity? Tsy nividiko eky fa famezana nomen'olona tindry ve ilay fofony? Ie, mambabo ery. Ty aloha izany dia efa babo. Eo ambany fifehezako ary tsy maintsy manaraka izay sitrapoko. Arendana be ny fiasan'ilay avy indrindra aminay Babo sady Ranjavidy kanefa vao vetivety teo. Manomboka izao io dia tsy maintsy manao izay andidiko azy ary tsy maintsy mirona amin'ny fanompoana ny Satana tahaka koa. Izany tena hitiavako azy ity kia. Mameriveriny ihany ka satroko toy falatramin'ny fofony. Tena tsara kia. Sady bidy androny lafo vidy be rony ty izy Na azo indray na azo an'ity. Efa mifiry koa moa rangazo mbola tsy tonga ihany ny mpampianatra. Way, amin'ny fito sasany io rapitirana nefa efa misivy latsaka izao. Dia anarany fotsiny mba hoe tonga aloha fa mitovy amin'ny tara ihany. Ary ohatra ny efa ela ihany natsindovako ny tsy tovolahy tsy nijery ateo Nefa izy mbola mandinika ihany. Nefa ntsika vao hita ny tratraka izy. Ary manantona any izy izany Manao an'ry? Ilo moa? Salama fa misaotra.
Ilo ianao moa izy afa tsy saroko loatra na dia efa nampafantatra ny tenanay daholo aza ny ankizy maro. Enika rary mibera tsy tadidinao satria tsy dia ilaina loatra. Aiza koa Hitako. tsy hoe tsy dia ilaina loatra nge fa za mihitsy nefa be rena dia tsy misy tsaroko daholo ny anaranareo mpiara-mianatra amiko e. Zany voataona voalohany koa ve dia be rena sahady e. Atao ahoana ary moa fa zay ilay fiainana e. Hoay fa ary ohatrany miditra daholo nge ny ankizy reny ke tsy kesenao reny sisa variana teto ndao hiditra ka. Marina ndao aingana sao tsy araka ninninny eo e. Oay ve misy olona ato e. Fandrava tamin'ny firy aky indrindra anjafidy. Ka ambeky izy dia naleoko nody a. Sady ilay sipako no avy ao androany disy ve dia avelako rery ato. Fandringa tsy mianatra ka. Sa ngitrika tahaka koa. Mianatra izay ka. Fa mba nirava loha fotsiny androany. Eo avy eo ny sipandry. Iza marina moa kiny anary ve. Ndalana kia. Ndalana nanarana. Mety ve ki izay mandondony izay a. Azafady kely kiriny tsy hijereko vetivety. Mandrosoa ndalana. Izy ny rinta mpiray trano amikety. Mbola misy iray izay koa fa mbola lasa nianatra. Zay iray izay le lazaiko anao hoe masina be. Dia izy kirintsy ndalana. Le olo tiako efa niresahako anareo. Tsy ratsy kosa le ndalana. Sady bogosa lava. Pikana sady nofosana. Mahafatifaty ery ny endriny miaraka amin'ilay folo mangirana tsara petrapetraka ery. Mba nahazaka koa kalanja vity ratsy velona azo an'io ka. Salamo. Sady faly mahafantatra anao koa. Manaona kia dia faly mahafantatra an'io koa. Hoay fikiriny sa mafy be ny tanako. Sady tsy avotsiny mihitsy. Jereo raha tsy manjininy tsara ny masoko sady mitsiky moliny. Tahaka ny mahafanina mpitsanganana koa za mifanatrika amin'ity vehivavy ity zany. Marina moa. Tonga soa aty aminay e. Ina vaovao tsy maresaka. Nahoana kizy ranjavidy na mba hifitiana indry zavatra. Sa dia ho tazatazany eto fotsiny ny vahindry. Oko zao fa aza misahirana reto a. Tsy kasantsika ihany reto. Sahoana kiry Anjavidy. Sary ve ny sary piary sa marina mihitsy ny eritreritra hoe molamola mindalana izany ty rintsy ty. Aleo tsy haina kely hoe tany an'izany lohana Anjavidy izany. Efa hito izao fa sipan'olona mbola sarina vlory ihany. Ie, sady ndalana ny akio fa tsy hoe olo-kafa akory. Izany tokoa e. Fa ndalana marina moa izany aiza mianatra. Ndalana aky efa miasa fa tsy mianatra tsony Hey. Ary izy io ngao aky tsy dia maresaka sa atao tsy miteny mihitsy. Izany ho malala. Maninona ho ny alahy tsy miteny mihitsy. Nare roa koa zany. Mba tsy mahita ho tenenina fotsiny afa tsy hoe zany. Tsy azoko mihitsy koa ny haiko mandray an'izany feo any velany an'izany. Sa raha toa efa tena henany tsy mivoaka mba niarany lalao tamin-drikala kary sa mialina mahafinaritra. Kialanjavidy ty matory maty sy maresy ambonin'ny tany. Ndrasy hoe jerena tsara kiala ilo sokoka tsy mbola rindrika tsara. Matory ka. Mba matory ny kiala alika vavikely Jesosy io. Aleo atory efa zany dia ilalao any alatrano. Esorina aingana moa reto akanjo mandry reto dia asisika tombany ondana ato. Zay. Hoe, iza moa izay menako izay. Ty ahositra ny fotsiny fa maika rehetra. Asaritaka tsara ny bozaka be dia ndao. Ary aleo mitsaitsika ihany fa toa mikofokofoka kiala ratsy izany. Sokafana moramora niditra ny dia lasao. Manofy ary ve zazany sa sokatra nefa ny varavaran'izany e. Andrasy hoe
Izy vehivavy sarakorako volo tsy miakanjo. Hoay, aresy renitsy. Andriamanitra sanatriana izany. dia ahoana izany trikala-kely tia ka zany efa lazaiko amin'ny bebe zaniko. indriana e no afa-baraka amin'izany mba hamarina moa indrindra fa hitany tao hoe tsy nisy olona teo am-pandriana indri io tsy mba hamailo ihany lefa nanafarana mafy anareo mbola tandrevaka ihany dia ahoana so izany ary za aloha aza daladalaina ny amin'izany ndalandalana izany fa aleo hiva mihitsy aloha ty olany ity manao tao foana mihitsy nareo ka iza monina napo hoe tsy natory-kolika raha ratsy be iniko dia ahoana zany amin'le ndalana ary bebe aza mba atao an'izany moa hoe haiko anefa ain'le afo indrindra amintsika manatanteraka an'izany faniriko izany avy indrindra tsy izay ho fahafahambaraka azo indri rehefa hiveriny any amin'ny campus any aloha soroana fa lehilahy zany ane rehetra tsy mandositra indrindra raha hoe fa babobabony tamin'izany ilay anjavidy sipany izany ka ahoana azy no atao izao miverinandry dia ho dia tsy fantatra izay lazainy lazao fa tsisy fantatry le izay zava-seho tao efa alina be aho hoe vao nalainy namako hiaraka monjialim-pandizana miaraka amin'izy ireo dia izay ny tsy nahateo ahy tsahako mifoazana tsony hoe nareo fa efa reniko ny torolalina saingy mifadisoko hoe dia tsy nidiko ny trano fa nakatoko fotsiny satria very mifanalahidiko nefa ny anareo tsisy hitako ko raha tsy dia zaza voamaly ireo ry bebe vika anyko varotana amin'izany indri mineritsika sa tsy mino tsaro fa ianjavidy ane efa ndri azo ndri baikony iny ary matokisy indri hafa avy dia ino andri iny ilay ilo rery sisa no miady rereo izay zany koa ve dia tsy voarebirepindri eny andramana aloha izay tetika adinao izay dia hito eo ny toy ody fa tsisy olona koa ary viaby sa lasa mianatra indray anjavidy ino izany tena manderaka mihitsy ny olona sainy makatiny efa nisy tsy atokory alohantsona aloha dia viko lety makamy kosa ny atondry anjavidy zany tsy inona zany ny toko ndala tonga mamangy fangeny matetika manahoana aloha ina vaovao izay ely izay ay manahoana kirinta sony fa tonga fa dia efa very hevitra mihitsy ateo fangatsy eo anjavidy eki anjavidy izy ary lasa nandehandeha niaraka tamin'ireny namany reniko fangana reny fanao fotoana sa nandehandeha tsy azo koa zany zavatra ataondre an'izany ay dia ndrio izany zao hoaizaka saika andeha ho any amin'ny namako aho fa raha ohatra ka tsisy alenao dia afaka mijanona miaraka aminao miandry ny anjavidy ao an-trano raha tianao ka maninona marina le sy moron-dalana raha irintsy andray zany nataony mandehandeha rehefa tsy hita ihany anjako sady izany fotsiny lezo andrasany ary dia izy misary moatran'inona miresaka amiko sady mbola tsy matoko loha mihitsy le fetsiny tamin'ny fiolana voalohany ity izany hoe mbola teo ianja dia tsy afana loatra zorangany fanararotana ary maninona moa kirintsy raha mba miara-mandehandeha any tsika roa sa tsy tindry zaza napetrapetrany fotsiny raha mety amin'ity dia izay no atao ary tsy mila tosika akory ty izany dia efa nianjera taty amiko mivitana tsy nanambitamby amin'ny bebe vika akory mba hisariana ny fomon-dalana ty amiko dia dia efa revo azy teo ty izy ka misy toy izao aizandray aza fa dia efa very aroandry izany ry anjavidy nga nisy fantatra izay nalehany ao fa dia miforongo fotsiny hoe lasa niaraka amin'ny namany tsara raha ese ay
Tsy manina fa mazoto azy ndalana. Etsy ary moa tantanako ny tanandria. Dia aiza ary tsika no andeha? Tenany izany marina. Mety daholo izay andehanana reha. Dia ahoana kihilo a? Ndrio ato tsy miteniteny mihitsy e. Tsy tiandringa le toerana mitondrako andrisa misy olana. Eo mody eto tany amin'izay moa e. Ilo hoe ahoana hoe enika teo? Misy olana angao a. To lasalasa saina be izany ndry. Sa tsy tianao le toerana mba nitondrako anao? Izany ary enika fa misy zavatra mampiasa ny saiko a. Raha misy anapilaka dia za eto vonona. Raha mbola azo zaraina dia aleo zaraina mba tsy avesatra e. Sa ahoana? Eny e, ianao moa ve renika ny mba namako ety dia ianao indray ny anafinako a. Fa zaho fantatro ny rinsa le colocatairako iny. Dia sela izy renika. Asa hevitra mahakasika an'izany mba za efa tsy niteny intsony. Sarotra be ihany aloha ry ilo ny anamarina hoe tena irinsa marina ve le mpamosavy tsinjonao ny ala ny varavaranareo sa oloka fa nefa koa ny tsy fahitana azy teo ampandriny amin'ny ora toy izany dia midika zavatra ratsy be a. Zany ange ho ahy. Fa izy nefa tena nizingizina ho tsy nahalala ninina mihitsy. Si za indray aza nitambara nisy sianjavidy tao fa ianao anga ahoana? Zany ve? Sady tonga hatrany amin'ny hoe za ahoana miseho mivavaka be nefa manendrikendrika olona amin'ny zavatra tsy nataony e. Tsara hivavaka amiko tsony hono izy roa fa dia tsara velatsy e. Sy ny sisa e. Nefa za ange tsy nilaza hoe tena irinsa le izy e. Fa nanamarina fotsiny aho hoe taiza izy. Aza mampiasa saina amin'izany akihilo a. Sady mety mba fifandrofian-javatra koa ange zany e. Irinsa tsara tarihiny ve dia ivoakalina sanatria e. Asa rery enika fa dia entina mbavaka. Mpamosavy tafiditra trano izany ve tsy efa dia voly anakenda? Engane mba tsy ho zany. Azo aleo kely ataoko moramora ty radio ty fa sa manelingelina mianatra. Otry, arino ty mampangamana. Rinta, sandrara indalana mihitsy aneky ahy. Fa nao fotoana izay dia tsy haiko hoe tsy mifakahazo ve le resaka sa ahoana fa tsy mifakahita izay. Aveo izy menomenona tamin'ny finday hoe leo be azy sy ny toetra ratsy koa. Tsy raha mihitsy ho fanazavako fa sorena be izy. Ndry, za aloha kiry anjavidy tsy hoe ratsy saina fa vao hitako iny ankizy indriny dia efa tsy karotro hoe bandy tsy dia milamina izany. Raha izany ry dia ariako any iny sady olona tsy dia afaka ireny aky atao inona. Izany ve ki? Izany mihitsy. Dia ahoana ki izany no ataoko? Efa izay voalaizako izay e. Misarana reo. Amin'ny fomba ahoana kia? Olo tiako ane iny e. Dia raha olo tiana izao lehilahy kiry neny rehefa milamila vany amin'ny zavatra tsy dia misy dikany tahaka izany dia efa te hisaraka amindry izay ndry mila misaina kely. Izay no ilazako hoe sarao amin'izay ndry tsy tratra farany eo. Tena misy fahamarinana aloha izay tenindry izay. Tena ela mihitsy izay tsy namaky boky ka. Zao zao no mba tsy mianatra fa maninona mora mba rarotin'izao fotoana izao e. Ary fofony inona ary izany reko mantsina be ato an-trano izany. Tena mba ratsy ka. Tena makandoa mihitsy ka. Ary andrasy hoe avy ato amin'ny faritra misy ny an-tany izy izany. Ty zavatra anaty solefaniny ty mba inona koa ary tony e. Maimboka
aleo ariana ny andavapako any fa tsy tonoko moa tehirizindra rentsy ato an-trano ato. Ka ahoana izany resaka horesanao amiko izany renika? Sady amin'izay tsy nanaiky mihitsy raha tsy nentina taty amin'ny toeram-pisakafoana avolenta toy izao ny olona. Eny e, misaotra ihany aloha e. Fa tiandry ihany ve ilay sakafondry zareo? Tena tsara. Averiko foana fisaorana anao, matsiro. Eny tsy misy saorana kilo fa somarina. Ahoana? Regny efa manana nefa oka ihany ka. Efa manana inona indray so izany? Avy indray eny ka ilay menamenatra. Iloa. Tiako ndry. Aza manao izay mampiomehy ahy eo reny ka. Tia ahy ianao? Elo tiako ndry. Za tia ny ilo. Fa ina zao mampiomehy andry amin'izany? Mba teo omey fotsiny aho. Iloa. Tsy haiko hoe fahotana ve fa tiako ndry e. Fantatro tsara fa mbola mpianatra tsika saingy mino hoe afaka mifanampy ary anatratra tanjona ray lehibe raha ohatra ka tiako ndry. Mandresy lahatra. Ilo tsy vazivazy ange izany. Tena avy amin'ny foko ray manontolo izany. Iny ka? Tsy manao tsinotsinona anao sy manamaivana fitiavanao fa tsy mbola tao anatin'ny eritreritronao mihitsy izany. Eny e, alefa hodiniana any an-dalana ny amin'izany ka. Izany very ilo. Raha misento e. Eny e, tsy maninona fa vonona iandriandrihatra amin'ny farany. Izany milamina tsara izany nareo ato. Ary mba nanahoana nefa ran'le anjavidy? Ato moa oviana ny lamina e. Terena ilamina fotsiny. Le anjavidy hoe ianao. Lasa mitotongana be kiala any. Sady rano daholo izao lehilahy rehetrarehetra izao. Izany ve? Izany la. Asa nahazo nody mihitsy minananinona fa dia ahoana koa? Aiza izao ilay zava-misy marina sy mitranga fa izany tsy naraka. Dia ahoana ary ndalana? Isan'ny tena kely saina amintsika. Ary ndry koa rinsa tsy vanina. Hainao ka anadalany lohan-dalana ny masaka tao an-tsaindry dia mody izany rabirabindry hoe sarao tany fa tsy afaka katsaka vanjobore kolokatera tsy vanina. Marina mihitsy ny ayan'ilo fa mpamosavindry. Ako vonikely fa vandry mipetsipetsiny io rehefa mbola tsy namisaviko ndry dia mangina. Dia hitan-doza. Inona re ty ataonareo ampetra tsara? Olon-dehibe tahaka izao ihany dia mifanala baraka ohatran'io. Ianao misy koa ny dalana ny tsy azoko a. Hainao ka efa vohodin'ny tirany any toty ny lohanao ka izany hoe lanatsy anaovana teny marazy. Ka tsy malala tsy tiana tsinona ka. Tsy miresaka mpamosavy aho mazava. Fakahita kely tsika roa manomokandro any. Trano ray any ny iraisany. Hitandry kely izany ndry ataoko tsy tafapetraka ato izany. Trano ray trano ray. Tonga dia midira fa misokatra io e. Zao very ihany ny kialatonako ity vao manitsaka ny tokonako a. Mbola tsy nisy olana mihitsy anga sa. Fezikely mihitsy aloha bebe vika ilay fatin'anjavidy iny a. Sa mba ianarana alaina balaka hoe mpamosavy amin'ny masondalana mihitsy. Nzay ary manomboka amin'ny zavatra tsotsotra tahaka izany ny sehon'ny fahatezeran'ilay avo indrindra amintsika. Nisy nanota faty tao aminareo tao. Maninona? Nanota faty? Izany e, fanambaniana tafahoatra mihitsy. Nisy nanary tany amin'ny zordira ny ody masina nampitondraiko andre. Tesitra ny lehibe ary tsy maintsy anafay fa tsy rariny loatra izany. Dia efa manapoizina reo rehetra fa tsy maintsy anapotika anareo izy. Tena tsy misy zava-patatro izany ry bebe a. Iza koa ary ny sahikitikitiky anetako ao. Tsy mitombony izany e, tsy mitombony izany. Ka amindry izany manatongotry ny ody fiarovana iny ho any anaty fako no atondihany. Ka izy ary nefa nanary azy tao e. Tsy indri aloha mazava ho azy e. Ilay fatina ilo. Ilo? Amin'ny fomba ahoana? Asa.
tsy te halala ninninona masina fa tsy maintsy faizina izay mianan-kendry zao tia raraky indri amin'ny sakafony aleo andraingaraingy kely fa mahery loloatra tandreminy ray misy mahita miteny azay eny e fa mampanina nefa tery bebe vika hoy indria nefa zany izay asaiko ataondri no ataovy ary zao ataovy izay tsy mahatamana azy eo aminareo ao fa hidiran'andro amin'io ao foana ry olona makahala fatratra amin'ny fanompotsika izy ary raha tsy fetsindry dia indri no potika ao zay ary le fanapoziko vo fantatro fotsiny aloha hoe mpivavaka be kala ilo iny dia fa tsy tena azo azy azy zay efa nolazaiko indri izay raha iketo an-tsaina manomboko izao hoe mpifahavalonareo ary ady na indri mandresy na resy ny dikan'izany dia mila manao izay ho afaka indri alany ao aminareo ao fa le anjavidy koa ny ery bebe viky mila faizina mafimafy fa maivandò loatra tena lasa mankahala ny mihitsy le anjavidy indray tsy dia sarotra potehana ne iny sady tsy mivavaka no mpanenjika lamaody sy mpiady aman'olona mbola jiolo ambavy toetra koa mora foana ny anaovantsika an'iny fa tsy taitindry fa inona nefa nytindry atao amin'iny vono fahatiantanga tsy fanarahany zany raha lay ilondray dia tsy mifaka aleo atao lasa dala fotsiny na marary mafy ohatra ampitsareo fotsiny ary ataovy tsapany hoe tsy vitavita mory reny vavany reny tena sarotra kosa aloha reny ka le fanadinana teo sa hoana hoe ianao indri raha ve moke mahay be io mahatsapa hoe sarotra maika fa zay tsy dia maka izy tony sady niendrambosena ataony tsy nisy idiran'le nataontsika mihitsy ny laza adiny tena mandreraka ilo endrasaka izakolokatera ilo aza mody tsy mahalala eo raha nga fa ngara hoe nazaka-pogosina re dia atositosika nondrobotra anjavidy fa tao mampendry fa misinna kea vita kia vitany aminay lasa mpamosavy vadiko ahoany tena mpamosavy tsy vanina be ohatrany ada iza adany saky lasa adana ilo lasa mpamosavy akin-dalana maninona tsisy azoko mihitsy ndao aloha kiody tena efa tsy mahazaka tena tsonkondry izany etsy mekinamiko tiako tapiko ty ange reny ka mba hiadraisika lazafady aleo mikitapoko ny raisinao dia zany manoho anazy ry ilo mba mahita atao koa to mipiraitrano aminareo tonika azo mena tsy fatiany ary eo ka aloha izay ry anjavidy anetrany ry mitantara tsara ny anton'izany fa mahamenatr'olona hita ho way io reny ka dazomy fa mitady irona fotsiny ao ary mba mahalala menatr'olona fa inona ary ty babeo aletra babeo ao ary mba vehivavy ohatran'izao ka tsy mitandro voninahitra fa manao atalana tsy toy mihitsy le tsy fakavala sa tsy fakataranaka dia zay gn'antony reno maly rena ry zareo miala tsify efa tena tsy zakako tsony dia ny famamona alonona le ansaiko tray aky eve nisy an'izany mampalahelo be nefa ki aza mirarahan'izany aky ny fianarana atao tsara dia avelao ny elony azy Andriamanitra izany ary aza milamila ady amin'izany fa olona irehetra anaty foana angatsika mandritra ny 5 taona inona ki natahoraririnitra zay Andriamanitra olona pe tsara velatsy raha za aloha ry anjavidy raha izany teo amin'ny toerandry dia izay teny no ilo izay no arahako fa na zany aza alondry tsy tokony hizatra n'izany hoe misotro toaka izany vao misy olana sady tsy mahasalama no manosihosy ny asin'ny vehivavy izany sady ry olona tsara tarehy be io eny marina daholo izany teninareo izany sotra indrindra aloha fa manana namana tokoa manana anareo
izany ry Zorovavy fa ny anton'izay rehefantsika izao dia mba handaminana ny ilanareo roa. Mampalahelo be ny mieritreritra hoe mba miray trano aty-any nareo nefa tsy mifampiteny fa mifankahala sy mifampilongolongo foana. Marina fa nisy ny disadisa teo aminareo, saingy tsy tokony haritrela be izany fa mba mahaiza ny fandefitra e. Satria fony vao mipetraka isika telo dia efa nametrapetraka zavatra maromaro momba ny firaisan-ato. Dia izay ny tenenako anareo fa mampalahelo loatra ny mijery anareo roa. Eny e, za manokana aloha Kirilo tena mankasitraka indritsy ny sorona amin'ny teny anay na za koa aza mantsy mba efa leo ihany sady teo tsara fifandraisana amin'ny Anjavidy. Saingy izy ny manisy elanelana eo aminay roa dia tsy hitako ny atao. Za indray ve lazaindrifa mampisy elanelana eo amintsika? Sa kosa mba diso izany e. Za aza tsy nitahiry ateveranao andry mihitsy na dia teo aza ny fihavanantsika n'iny mitehana tsotro izao. Tsy ireo amin'izany fomba fitendry izany fotsiny ariko. Nahoana nefa raha tsy raisina ohatran'izany le izy e. Ndalana vekiny tsy tia andritsony dia izany hafahafahandry. Nga moa raha miaraka izay dia midika hoe izany nampisaraka anareo. Izay teny betaka e, saleoko mangina. Hitanareo, ataovy madio ny fonareo dia mifamela eloka. Isika hiaraka olon'aty foana mandritra ny 5 taona. Za aloha tsoriko fa tsy manana alahelo amin'ny Anjavidy mihitsy na kely vareventy azy e. Mba resaka fangatoko vita mora izany nanaovany kalan-ratsy io mbola ataoko mangidy ao am-bava mihitsy aza androra ny atsoatsy fa aza taitra. Esey tendry koa aloha relo miseho miditra tsihatra mampiavana io aza taitra fa ho avy amin'ny koa tsy mety noho ny nanosotro tendreny asimiodina iny. Dia ahoana izany ny Anjavidy tsy aleo veke mifamela dia mba mahafinaritra ery ataontsika. Eny e, mamela andriary rinitsa dia mitsodrana anareo sindalana koa. Tena marina misotra kia satsika neky mbola tanora e. Tsy hitako izay mampalahelo andrira izay ndalana foana ny norim-bahako fa zao ary izy roa. Ahoana ki? Maninona moa raha mba atao miavaka kely amin'ny isan'andro ny sakafontsika androany e, mba ho mariky ny fifankatiavantsika indray. Sa hoanareo tsy manina fa za vonay karakara. Ka inona moa ki maharatsy an'izany hevitra mety be azy izaniko sady mba fifaliana miaraka e. Mety amin'ny Anjavidy nefa ve? Ie, mety ka tsisy olana mihitsy ny amin'izany. Ka inona indray ary moa ny andrasana fa andao etsiny e. Ny andro raha teo efa memaizina ihany. Ndao ary e. Tsy napoziko moratsy mona tahaka ireny le vendrana be anankiroa reo. Indrindra moa fa kiala ilo may ery vao hoe hanao sakafo miavaka. Nefa tsy takany mihitsy hoe izy ihany no vo amin'izany io. Ary tia kiala Anjavidy e, avelany ny mieloko. Fa raha ikona moa nahakala azy tena. Miaro ihany na izay mahasambatra ihany mandaniako ny rondoako esey. Ary aleo araraka ato anatin'ity sakafo ty ingana ilay zavatra dia mbola any amin'ny trano fidiovana any ireo. Alahatra tsara tsy famadika dia zay matesa fainganany fa tsy avanay e. Tongonareo efa vitako reto ny sakafo sady fanoloarako mba tsy hahela be atsika e. Fantatrao mantsy hoe hiditra ny 7 ilo raha pisika so tara raha minona be itsika. Ie. Fanakatoerana. Manaikitra ny trondro rinsa fa mifanitsy indrindra amin'ny toerany kiala ilo le sakafo misy an'le zavatra. Efa haiko koa ny hoe tsy maintsy avy ny toerany ipetrahany io e. Dia miandry izay azo andry aloha izany ry kiala ilo Raha petsika mahita izy fa na za koa aza mba tsy mahay fa dia nasaina nataoko dia ataoko. Iara hivavaka ary sika e. Andriamanitra mbola misaotra anao zahay raha nomenao an'izao sakafo izao. Mifona aminao izay fa tsy nanatateraka ny sitraponao ary mangataka famelan-keloka ny amin'izany. Tsofo rano indray izao sakafo izao hitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ao anay
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Masotoa daholo ary masotoa dia ho lasa daholo any eny ratsy rehetra. Azany efa mandry tanteraka ny lohako. Masy matoky indriritra fa hivala mikiala ratsy io fanososy ny asy mioditsika. Aleo indrindra mivoaka ny kely fa miana-kendry. Fa manina ny jerendry tsara. Tiako be kely sakafo dia izay ny mampirangorango aho fa sao dia variana eo a. Mazotoky a misaotra variana tokoa fa sabako hoe tindry ilay izy amin'ny fomba fihinanandry azy. Andriamanitra maninona ary aho izany? Ohatra misalehibe be ihany ny kiboko sady tsy mety azo toro mihitsy any ahy. Mbola ifo maraina koa raha pitso. Efa misasaka koa anefa tiany alina. Raha dia hamonjy trano fivoahana andoavana matahotra ka. Nanisika be loatra koa tamin'ny sakafona ety dia izao mivokany. Ary andraso hoe tena misy olona mandehandeha ny tokotany izany. Izay hitako ka ilay mpamosavy tamin'iny izany mihodihody izany. Andraso hoe jerena tsara ny varavarana raha mety. Tazaniko eto fotsiny fahaizako ny hitsangana eny. Ny kiboko aza manotika mila vaty aho. Mety tsara ka. Ary aleo miverina mitady toromasindray aloha raha hita. Andriamanitra, izy tia vavianitra miboritana ny farakorako folo mijery ampovoatra an'ity. Sady amin'izay feno menaka ny vatany. Finitra dia finitra ny endry mijery aho. Fa inona ty ataony? Ary toa manondro. Tondro ilay baiboly eto andofandrinako. Marina tsy dia volo manatrika aty. Jesosy Kristy io. Misy bibilava mandady amin'ny tenany. Marikoriko. Fa maninona ary aho no hatafavoaka fiaina dia miezaka manokatra ny vavako azy. Ary toa mandady atrety am-pandriana ilay bibilava. Ary fihinanany ity rehefa ity vazavaza trano fito lasika izany. Avana trano fito kosa izy nefa andravana manaina sy iray mitavatavana fotsiny fa tsena mba tsy lazy tamin'ity azy rentako. Izy hoe mety trano folo nefa andravana ny mpiana raha ty dia tsy mikana fo. Dia mandalo ny sofina fotsiny. Ilo a! Ilo! Lety! Tsy maintsy manitsy koa ty izany. Aleo somary betromana kely atapody sofina eto fa tsy be marenina be. Ilo! Fasafa efa mivaly mahely nge vao e! Amin'ny firy? Amin'ny fito latsaka ao a! Ngandry tsiditra amin'ny fito indray? Zanga makitsy andeha androany a. Zeraka be ny lohako fa nanofo ratsy be koa alina. Sambasamby ilo mba hingitrika malina. Izay aho vao nahita. Ary fa nanino tony amin'ny tanandry tony? Aisake? Hoay, toa feno mibotsombotsina be ky ny tanako. Zereo fa nitenda indry koa aza misy. Izany e. Mampangiritsina be mijery azy. Fa ny sakafo tsy zakadringa sa... Tsy misy. Andraso hoe le bibilava. Inona? Le bibilava ho a. Fa tesika ala ny inana bibilava. Tsaroko fa nandadina anatona le bibilava ary nanenika ny tenako. Ny antsoan'Andriamanitra avy dia mikakakaka be le raha matoto eo ampovoan-trano. Le bibilava tanaty nofy aky a.
nofy to tsy nanofy akory aza satria tadidiko tsara hoe nijery io raha le saika ho any amin'ny trano fivoahana iny. Sa nofy ve dia ahoana raha ny tato an-trano ihany fa nanofininana biby lava zany kala raha azoko tsara sa naninona tantaro kely aloha fa ela be atsy ny hainy blagy mba atao matotra mokia ndriko akiko dia zany ve nampisy andreny zavatra mitenda sy tanany ireny ndry koa zany mbola niany ny olona efa sahira-tsaina hoe inona nahatonga andreo. Tsotra be mety ny sakafo tsy zakandry fa tsy haindry fotsiny hoe inona miverena matoa rehefa tsy anatra fa io hoe tsy ho afaka ho azy eo ihany e. Fa naninona koa ary ahy tsy azoko mihitsy aleo ranga ho any fa io marina ve tsy ho afaka ho azy io herinandro izay tsy afaka nianatra mihitsy noho ny aretina tsy fantatra mazava hoe inona mba nanatona mpitsaby any saingy to tsy misy mahomby akory izay fanafodiny mena. Tamin'ny voalohany aloha mibotsombotsina daholo mivatako iray manontolo nanaraka ny indray dia vaky daholo ireo mibotsombotson'ireo ary namoaka fofona maimbo be tsy laitra iainana. Izay indrindra no nanapahako hevitra iza dokotera kanefa treto tsy tsy vokany maika aza lasa narary daholo indray le izy. Hitako sorena mihitsy izy roa vavy miara-miaina amiko ato fa sady tsy mahavita manora ratsony ihany maimbo be tsy misy iainana ny eretiko. Dia tena ho aretina ve toa miaia be ihany ny saiko fa manovy ratsy foana isan'alina izao tao aorianan'le fiarahan-tsakafo iny. Dia inona nefa ary tsy henike tsy mba nalala nitsidika akory na dia indray mandeha aza kanefa mba hampinamana akaiky izao ihany. Eny mety mbola manana manahirana azy angamba izy dia adininy henike tena tiako iny tovolahy iny saingy manahaloatra ny amin'ny hoavy koa sola ka tsy tavita akory dia rentika. An'izay sy ny sangisangy mambabo ny fanahy anao ahoana reny vitsiny raha hitany amin'izao ahy tsy le ilo mafatifaty ny masony intsony fa nanjary ratsy tarehy na hibe rehefa narary indrindra moa ty mantsina be ty angamba na ny anantona aza nahirana azy. Lasa lavitra loatra raha mieritreritra izany. Andriamanitro ampio amin'izao mahazo azao ary apetrako aminao ny fanenjehako ny lesona ny ampianarana rehetra sitrana soamantsara. Amen. Zao retsiritsy ny napetsoako andria tsy ho afamaina zany mihitsy kalakely iny fa dia hitombo isan'andro aza ny aretiny fa niraka mpanaovina andria dia tario izy anaraka antsika amin'ny fanomponan'ny satana lazao izy fa aty amintsika ny fanafody manasitrana an'io aretiny io. Mba nofinofy kosa aloha izany ry bebe fika ilo anie ny tena mpivavaka indrindra ao aminay ao tsy adala izy akory kanaika an'izany eo foana. Tambatamba azy aloha fa rehefa tsy azo amin'ny angolangola ve tsy atao amin'ny fanaovana azy mila azy mantsy ny masina ka izay ny tsy maintsy hitondrana azy aty. Miseho voto finoana loatra koa kialaka rariny raha ho sosotra aminy lehibe. Endray fa dia ataovana iny sitrapony lehibe hoe fa ry anaovana ny kalanja vidy marina ary bebe vika hoana ihany fangatsy efa hoe ny laminareo ka sa nisy inona indray ka na ny lamina aza tsy adiniko mihitsy maneva dia vaniny atao masony ndalana alako tsotro izao ary tsy manaiky raha sy ny manjany mavesatra indrindra iny. Maimbo raha mihitsy rehetra izany endrika indry izany ka inona ny tindry anaovana azy ary? Voalohany aloha tiako raha mba mifanilitra kely izay roa ahitany an'izany lohana mpamosavy izany. Manarak'izay indray atao mijalyjaly ohatran'ny kala ilo ao an-trano io izy ary ataoko mahita tsara an'izany zasyn-dalana mifankatia izany. Dia rehefa vita izay dia ahoana ka? Dia tsy rarako izay anaovana izany natao sorona mba hampitombo ny harena sy ny fahaizako aza moa maninona. Mba halalina koa rehetra izany eritreritra indray izany ka
saingy tsy misy maharatsy azy akory fa azo tanterahana tsara daholo ka zao manome alalan'andria anao izay tiandry atao aminy ary tia rano masiky tia no ararao manodidina ny fandriana nisy ilo dia hitandry fa hidididry ireo ary tandremana hoe tsy vita niraka hampanaovinandry momba ny ilo fa dia ho tenzitra ny lehibe aza manahy bebe fa ezaka dia tena mialatsiny be dia be rery ilo fa zao avo mba afaka namangy anao zay fa lazaiko anao izay hoe ny sarotra be ny fianarantsika tato ato dia sahirana be tsisiny dia atao ahoana izany ty aretindry ity ka zaoko sady tena hafahafa nge fa misy olotra mivoaka amin'ilay izy dia mba mandromandro foana amin'io ve ny saindry ka inona aza hoe anao nataoko ka efa tany amin'ny dokotera ary efa nanao radio analizy saingy makivy tanteraka fa ahoana ka tsy vitan'ny zareo no manasitrana an'io le valina analizy indray mampiseho fa misy biby miraikitra amin'ny lalan-drahako ary ireo biby ireo araka ny voalazan'ilay dokotera dia tsy mikrôba akory fa biby hafahafa mihitsy horilo maninona dia mba mandromandry amin'izany ve ndry somba nataon'olona izany tsy haiko tsony rerenika efa nandalo tao aneritreritra any izany saingy iza dia fa maninona fa efa mivavaka koa fa toa tsy misy manohina akory nakaza miratsy ny fahasalamako za angamba renika efa miandro fahafatesana sisa na nimetsika kelaka zavatra za tsy vitako tsony fa marary adaholo ny vatantenako rehetra ndry aza mitomany aky ilo dia mahereza mivavaka fa miaino andry foana Andriamanitra raha tia ndry koa nge dia azoko hitondrana mpiandrina ray aman-dreny ara-panampahery andry aty ndry tena tiako tokoa izany renika sady mahatsiaro irery loatra efa ray volana izay tsy nandeha mivavaka ray volana tokoa moa izany ndry izao tsy nianatra efa ray volana koa ny lazoin'ny aretina tato maherezaka ilo ampijoro andry Jesosy fa tany finoana ho ampinga tena tratrarina koa andro voatafalatary andro ka mitarika tsy namety verina rapitra tantarako mala tafiaraka samyverana mba efaka koa sary ny trano fa atao mampitahotra be any zany lalana izany Andriamanitra misy vehivavy miboridana misarita bolo io alohan'ny lalana ifiloana trano io marina mafy tsy mamosavy ty tsy mahetika ary mivoraka tena voraka be izany lohako izany dia ahoana azy tia fa vety izany to tsy malala matahotra mihitsy fa toy mazatoena mijoro ohatry ny lamozio fotsiny arapaina ty tonga sy maty amin'ny fanjakako azo mandriangana dia eto mandendeha any maranzaladalana ny tena monjato any nafa tsy loza tena miazo azy eo tena hoe raha nenitoly ity ndalana ary olona mahafantatra tsara any izy ty raha azoko tsara dia samy vehivavy so ihany ve dia ifampisovaly dana kosa aloha miala ny fahangonoko ny eritsaiko dia mba hifampitana kely eny tsika roa nefa to sady matahotra ihany any azany mangovotra ny tanako fatao mangovotra ny tony azy any ianao atena fa tsy lozana miena eny ao amako io fotsiny misy matahotra anao izany eto hoe samy vehivavy izao ka isanany any amin'ny resaka oatra izany ary avia ty anaovako azy raha mafy be malama be fatan'le tsy
andeha samotra azy marava toko izany fa nisy tamin'ity valiko soka dia reko nangefero be marina tsy mandeha ray izy azafety kely be mokodoa fa tena moa izany dia hevitra tena hoezana mihitsy ha tamsavy avy ka hita sabolana raha tena say ianao dia manao raisoray tsy manao fiadina koa oatra izany ary iza moa ianao mahalala ny anarako ka sady mahalala ny dalana koa izany ary mba hita fa mikasikasianga averiko foana hoe raha mafy be dia akambono vava tsy mahita azy dia masika firy eo dia miseho milay raha iritsy atao io masondana dia afo rehetra miady amin'ny fahavalana ry ty Rita? Ie Rita? Jive? Eny ry anna zaho hitandritsara izany lohana mpamosavy izany ary any an'izay tena mitondra any amin'ny dalana any ambaravarany avo vo mijanitsy mila bebe mokondoa fa mbola lavitra eto vorovorona ihany alaka misy raha mandady dia tena tsy haiko mihitsy reto izay nahazo azy io fa ny manodidina nge aza ny anana fotsiny nahita azy teo tokonako teo tamin'ny maraina izany tsy miteny mihitsy izy nananontaniako azy dia naleoko miterena ody aty aminareo efa avy nakaina tao tranoko tao mba lalina koa izany ary zange gaga hoe tsy nody izy ay izany nakany aminao izy ka tena mbola tianao koa ne izy rindalana mety nisotro toka tany izay dia mamy dia nanafika anao teny nefa avy hoe fareraka dia restory teo ambaravarana teo ka tsy fanity mpamosavy tsy fany fa maninona koa raha tsy mahazoka-bava mihitsy nonodony ka mpamosavy ty daholo ngamony antony izany tovy afaka miteny hoe raha tsy indrirry tsy hanao alalany anarako voalohany jereo ty fijeriny manoatra no re mahita inony reny dia tsy fantatro koa izany rindalana ny nahavoan'io sokan'io dia tsy haiko mihitsy efa naratra tahako nisy tamin'ny hitako tamin'ny maraina eny efa tonga ty izy fa misaotra indrindra anao nanatitra azy taty tsy misy isaorana ka na dia ny fandraisana fahiny fotsiny aza ve sahoana siry hitao isika ne tsy mba manavakavaka izany fa manampy izay mampalahelo rehetra ilo dia ataona ihany akity aretin-drity efa ray volana mahery izay ndritsy nianatra sady amin'izay indray miamahery saiko tsy nakirinta kivo tanteraka fa tsy afeniko andry ndry aza kivo izany aky ilo fa sao marina aky ahoana aky izaho manana vahaolana tolotra ndry ravony ndry tonga dia sitra ny ho aretin-dry vao manaraka an'izay toro-hevitra izay hoe ahoana aky izay rinta lazaho aky fa voninanaraka raha izany ny asitrana tena vony ndry ie dia tena teo sitrana tokoa izao ary misy raha matosy aky manampy olona amin'izay karazana olana rehetra amin'ny alalan'ny hery miafina lehibe izay vavahany io olana io dia voavaha daholo rehefa makany aminy na aretina na olana ara-bolana inoniny dia raha tena teo sitra ndry dia ahoana dia manantona any saky mino hoe izay rery any fa olana ahafahana andry amin'ny somazo andry izao misaotra aloha nanampy fa tena ohatrany tsy mety amiko aky izany rinta izany ve tsy mitovy amin'ny fampotsampy ihany sy inona rehetra ny raharahiana an'izany izay mahaty hoe volana ny saina atao sady ndry ve tsy efa mba te hianatra tsy alo ndry makany tena misalasala be aky rinta fandrisana efa pakany ie raha tsy izany ve hitandrisana be oatra izao izany jereo izao nareo sy anjavidy fa samy marary daholo nefa tsy maninona mihitsy kirinta ka fa mino an'i Jesoa Kristy ve aloha izany raha matoa izany iza Jesoa Kristy ho fady re tsy mahatokotoky an'izany Jesosy izany jereo izao ndry natoky azy nefa tsy sitrany akory aza tariandre amin'izany aky rinta tsy tiako izany fa mahatonga ho mpamadika ny Andriamanitra
dia aleo indri izany marareo foana ie ndri azy efa mifadianiko moa tsy efa mitalao amin'ny foana ve indri fa vomaika aza ny ombony aretina eny e fa tena tsy saky ary iny fa tena mialatsiny amindry dia areo te izany ny indriko hita indri tsara fa mbola ao mafy noho izao no azo andri jesoa jesoa any akibo ny ombony ny rasana andray kosa kirinja tsy tsapandreo hoe nahazo ain'izany ve indri rehefa avy niasan'ireny mpiandro reny tena tsapako maivamaiva n'izany ary enika fa misaotra an'Andriamanitra na ianjavidy koa aza tonga dia niteny an'izany vao avy niasana ie sady tonga dia nahita torobe izy vao avy nydroana dia voly hoay ary mikofokofoka nge izany ry ilo e ay eny tokoa rano mba omeo rano io renika mba omeo rano kely izy azafady misaotra ilo ahoana ky misy raha mahatongasika be io avotrano io nazany inona hoana ry ilo za koa aza mba gagako raha matoa aizaka iry anjavidy mba misavy irinja manina tsara ianjavidy a mitenena tsara ve ndry ampitahora raha matoa bibilava mahazo tenony enika azonao ve izay lazainy avy alo aloha izy tena ry ilo ihainona tsara n'izay lazainy a vanena rinja avy nianatra tany andrikavitro iny dia sovaliny saika nohatra kanjo nenjera fa nalamalo tranovatany dia zay naparatra solokako narintambara andalana rehefa hita mivalanaka tanteraka tondra azy ilo rinjapamisavy izy nanisy zavatra ny sakafo ndre tamin'ilay vera misakafo iny teneniny aza ny teny andalana tamin'izany mitengenany ilo ento mitsoka fa matahotra mifandravandra be ale raha matoa eo voatra Andriamanitra fa inona daholo izany e ianjavidy a ay izay raha matoa eo tsy hitako nanjavona angamba ilo mba misavy rinja mety azo nodonga amin'ny lalana dia izay nahatafaraka azy ireo ilo kely ny haiko enika dia ahoana izany inona natao tsy maintsy miala ato aloha tsika zao dia zao ry ilo a indrindra ianjavidy efa milaza io hoe iento mitsoka izy ilo kely ny haiko mety efa vita hatreto ny atoko fa andrisy izy aza miteniteny foana aza mitsoka fa toerany aza maizina misy ianjavidy Allora, Thomas, che abbia? Ianjavidy? Mi spero momento be. Tatina nako. Ianjavidy? Ilo bawa. Yenka, inona natao e? Inona natao amin'izany? Tena aleo tsy miandrela tsony ry ilo a mitsangany ianao dia za hitrotro any Anjavidy ka za ngery enika tsy afaka mijoro raha tsy nisy manoa anahy mangiry daholo ny vatako Iva kelinieko enika misy rano mivoaka eo ambavany Anjavidy tsy soa
mamelona ny fampanota. Allô? Eny tompoko. Andriamanitra fananinina. Tsy fantatro izay nahatonga ny afo. Alefa ho avy azy izay zao dia izao. Fa misina ondry ilo a. May hono ny trano any amin'ny campus ireny ka. Tsy fantatra izay nahatonga ny afo tao aminay. Fa tao aminay izany no rehatra voalohany. Dia ahoana no atao amin'izany? Ianja vidy koa ity mbola reraka be ange. Tsy maintsy makany aloha fa atao ahoana ny mandromandry aty fotsiny. Ianja vidy angamba avela rereo aloha dia tsika sainao mandeha mijery an'izany ihany. Ndrasara aloha farako vetivety ihany ny enina hiambina azy eto e. Ianja n'izany ka. Mba lalina ndray izany renika marina. Ny hevitra azy tsy ho tratra mihitsy mantsy Ritsaka nanao tao foana toy ireny. Na za koa aza dia vaka ry ilo a. Ay moa ka irintsany naniraka ny ndalana andorony tranonareo tao. Dia le ndalana koa dia hevitra manodidina ho bonlaika ka tsy nahita ny nandrarany lasantsy teo amin'ny varavarakelinareo sy ny afo teo. Tena nanao tao foana mihitsy Ritsaka. Izay resaka ndalana ve ny ampijaliako ny namako toy ireny? Efa mibabiny nataony re izy e. Any amponjany izy makasaina tsara. Fandrifa nefa efa tsy dia maninona intsony e. Mba efa afaka manao zavatra maro sady efa afaka mianatra. Ay kosa. Fa le raha matony iray tsy kombakomba tamin'ny Ritsaka kosa aloha no tena tsy napoziko e. Ay moa ka izy le hitako nampitahotra afony izany hevitra hoe nanofo ratsy lavo ireny. Dia izy koa nitany anjavidy tamin'ilay saika maty iny. Enzana ny heriny fa tsy naharesina ovinanoviana ny herin'Andriamanitra nefa e. Izao migadra ihany fa angamba tetika ny hoaiza. Zay aloha e. Fa ny tena mba naontsy antifoko marina ho ary ilo a. Dia le indalana ny fona tamin'ny anjavidy raha intsika nanadiady azy ny antony nahatonga azy anoatra an'ireny iny a. Mampalahelo e. Ilo a. Fa mbola tsy nivalianao mihitsy marina ho le fangatahako tamin'iny e. Le hoe ahoana renika? Ilo a. Tianao a. Ay ve. Enika. Za koa tianao. Marina ve? Volanitra ka tsy takatro marina. Ilo a. Matokisa fa itianao mandritry ny androm-piainako ary hiara ezaka tsika hanatratra tanjona solota fita amin'ny fianarana. Promis. Arapainaka anjavidy dia mirena tsara. Aza miova fa maheriza sy mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Misaotra indrindra kiry ilo a. Ndriko iriko mba hiorina tsara hatrany. Dia arapainaka anjavidy a. Dia mirary soandry e. Misaotra ry izy roa. Indrindra tena mamerina ny fisaorana andry ary tamin'ny fitarihandry ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra indray a. Ka nahatonga ny tena ho mpandray fanasan'ny tompo. Dia maniry andry ahitra tsara amin'ny fivavahana kia. Sika rehetra kia dia mahereza hatrany. Efa saiko maty ity kia e. Sofa tena rana nampy ahy. Ary le Andriamanitra tsy namela irerina dia aza ny adalako sy mokondovako. Efa nanavitra tsika kiny tompo ry anjavidy a. Mila miambina foana koa ny asika fa tsy maintsy misedraina tahak'ireny ary mbola be no avy. Oka ho tsarovana mandrakariva fa ny fifikiranao sy ny finoanao an'Andriamanitra ihany no tonga entinao miady amin'ny asa ratsy ny Satana. Satana izay te handavanao fa tsy amin'ny herin'ny tenanao. Mety ho amin'ny fomba tsy takatry ny sainao no hamalian'Andriamanitra amin'ny vavakao ary koa nafaizany an'ilay ratsy. Nefa mino fa izy mahalala an'ilay hevitra hiverana anao. Ny finoanao azy sy ny fifikiranao aminy na dia efa mafy aza ny sedra sy ny fitsapana lalovanao. Izay no ampinga ento mandresy izao tontolo izao sy ny ratsy eo aminy. Gastitan Taragas. Natolotry ny asembo radioanareo teo. Apinga